Faly miarabantsika tsirairay avandray tratra ity sabata maraina fa 20 volana oktobra ity. Sotra anao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra eto ary mirahary ny soa indrindra ho anao amin'ity andro fitsarany ity aloha hidirantsika amin'ny mofinainan'io dia vavaksika. Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny fitahiana izay arotsako aminay. Matsiaro manana tombontsoa lehibe tokoa izahay miaraka aminao. Aoka ny fanahy tsirairay avy izay miaino ankehitriny ho voky sy ho ampiky ny teninao ary koa ny fitiavanao ka tsy hisy asaraka ny aminao ny zavatra rehetra. Mitezanao moko zavatra ao anatinay amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mampivelatra ny saina sy ny toetra. Ary amin'ny Isaia 5:1-20 sy ny 2:20 manao hoe hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tanim-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olon-kafa izy na hamboly zavatra ho an'olon-kafa, fa ho tahaka ny tamin'ny andron'ny azo, ny andron'ny oloko, ary ireo voafidiko dia hanara-po amin'ny asan'ny tanany. Amen. Ankehitriny toy ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia tokony ampianarina ny adidy amin'ny fiainana andavanandro ny tanora tsirairay. Tokony hay asa tanana izy ireny izay azony atao asa fivelomana raha ilaina akory ary izany. Zava-dehibe izany tsy amin'ny fiarovana amin'ny fitaoman-dratsy fotsiny fa noho ny vokatsoa entina koa eo amin'ny fivelarana ara-batana, ara-tsaina sy ara-panahy. Na dia misy azy ireo mahazo antoka fa tsy ilaina novinanovinana no asa tanana ho fidiram-bolana dia mila ampianarina hiasa izy ireo. Tsy hananavatana tomady sy fahasalamana matanjaka mihitsy ny olona izay tsy manao asa ara-batana. Ary ilaina toy izany ihany koa ny asa voaindra tsara, fanatanjahana sy fanavitriana ny saina ary ho famolavolana toetra mendrika. Ny mpianatra izay nanova fahalalana anaty boky fotsiny dia tsy tamin'ny alalan'ny asa dia tsy afaka milaza ho nandray fanabeazana tsara. Natao tsy rambina ny fampiasana ny hery izay tokony ho natokana ho amin'ny sehatra samihafa. Tsy ny fampiasana ny saina ihany no atao hoe fanabeazana, lafiny lehibe amin'ny fanabeazana ny tanora ihany koa ny asa ara-batana. Tokony hanokana fotoana ampiasana vatana isan'andro ny mpianatra tsirairay. Ny fanaovana an'izany dia mamorona fahazarana miasa ary mandrisika ny toe-tsain'ny fahaleovan'ny-tena, satria miaro ny tanora amin'ny fomba ratsy maro sy manima izay matetika vokatra ny fidonadonana-poana. Toy izany no hanantatsarana ny tanjona voalohan'ny fanabeazana, satria rehefa ampirisihana ny asa, ny fahavitrihana sy ny fahadiovana dia mirindra mibahary ny fiainan'ny olona. Manjary mora ny fanarahana an'ireo fitsipiky ny fiainana miasa izay azo amin'ny alalan'ny fampiasam-batana, ampiarahana ny fampiasan-tsaina. Rehefa takantsika fa izany dia manomana ny saintsika sy ny tenantsika hanatanteraka ny asa izay voatendrin'Andriamanitra ataon'ny olombelona. Farany dia aoka izao no tsarovatsika. Ny saina beazina sy fehezina dia vonona hiasa hanasoa satria nandray ny fahalalana ilaina izay ahatonga an'izay manana azo fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Ny riana dia ho tanteraka amintsika izany manana saina mivelatra, manana toetra mendrika ary afaka hisalahy, hisaina ny amin'ny zavatra rehetra. Vavaksika. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Angataka aminao indrindra izay mba hankairezinao mandrakariva ary ihany koa hampiatra izany amin'ny fiainanay sy hitarika ho an'ireo tanora hafa ihany koa ho amin'ny fampiasam-batana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sa
piano